Zay ny amin'ny trangindro fa ho amin'ny rapitsy kosa dia anamarika ny andro alakamisy taka ny mahazatra antsika moa zany fivoahan'ny gazety soa ny larina fa 400 ary no fitina amintsika fohifohy ireo lohateny misongadina ao anatin'izany gazety zany. Dimy taona izao niarako taminao niarady fangaty fampitantana tsy mifandao nitokiny famzahaina larana fa 400 amin'ny gazety soa no ivoaka manomboka rahampitso toy ny mahazatra niezaka hatrany ny gazety soa hitondra lohahevitra izay iveriny fa mahaliana sy manampy antsika amin'ny fiainana andavanandro sy misaraka amin'ny gazety soa hatrany ny resaka lamaody ary satria kely sisa dia ho tonga ny andro mafana dia lamaody mifanaraka amin'izay no hozarain'ny gazety amintsika mbola eo amin'izay lamaody izay ihany dia mampafantatra antsika isoa fa tena tendance be amin'izao fotoana izao ny kapa hybride eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia ampasahivy gazety amintsika fa mitondra karazana otrikaina maro ny fihinanana akondro ary raha tiantsika ny andevina ny vato na ny calcul any anaty dia misotro ranom-boasary makirana eo amin'ny lohahevitra isan-karazany dia mampafantatra antsika ireo karazana finoana misy maneran-tany ity laharana ivoaka manomboka rahampitso ity ary mba fantatrao ve fa lasa ampanjariana hoentina indray ny toka ny gazety ihany koa dia milaza fa ny vehivavy no tena mangirifiry rehefa misy ny fisarahana ary satria alakamisy farany amin'ny volana aogositra koa rahampitso noho izay dia ivoaka miaraka amin'ny gazety soa ihany koa ny gazety valiana aza donoina ary ny mankany anjara gazetinao soa dia ny rahampitso zay zany fa dia azadiny manjifan'iny gazety soa iny ho amin'ny rahampitso akatsika tretony koa ny pejin'ny fampalalambo vao tamintsika takariviny alarobedy mifame fotoana eto tsika ho amin'ny rahampitso alakamisy mametraka ny veloha mandrapitafa ho amin'izay indray ary veloha